Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompon'izao rehetra izao, na dia fahefana azo tamin'ny tsy rariny ve dia mbola avy amin'Andriamanitra ihany. Izay indray havana no lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Ny mahatonga antsika mametraka io fanontaniana io dia satria misy ilay tenin'Andriamanitra any amin'ny Romana 7:1 manao hoe: aoka ny olona rehetra samy hanaiky ny fahefana lehibe, fa tsy misy fahefana afa-tsy izay avy amin'Andriamanitra, fa izay misy dia voatendrin'Andriamanitra. Any amin'ny baiboly teny ombonana izy dia mazava kokoa nazavany azy eo manao hoe: aoka ny olona rehetra samy hanaiky ny manam-pahefana ara-panjakana, fa tsy misy fahefana tsy avy amin'Andriamanitra. Tsy misy fahefana tsy avy amin'Andriamanitra, ny dikan'izany dia avy amin'Andriamanitra daholo zany ny fahefana rehetra, ary ny fahefana izay misy io izy dia voatendrin'Andriamanitra avokoa. Izany hoe voatendrin'Andriamanitra daholo zany reny manam-pahefana rehetra ireny, na eo anivon'ny fiangonana, na eo anivon'ny toeram-piasana izay misy ianao ao, na eo anivon'ny firenena, na iza dia avy amin'Andriamanitra daholo ireny fahefana rehetra ireny. Dia eo amin'izay zany mahatonga antsika sahirana, satria mety misy ao am-piasana anareo ao olona lasa lehibe, dia lasa izy zany no manam-pahefana, nefa tena hita mihitsy hoe kolikoly avo lenta no fomba nahazahoany an'ilay toerana. Dia ianao zany lasa eritreritra hoe tena Andriamanitra mihitsy ve zany nanao kolikoly niaraka tamin'ity olona ity hahazahoany an'io fahefana io. Andriamanitra ve dia hanome fahefana ny olona tahaka an'izany. Dia tahaka izany koa ohatra eo anivon'ny fiangonana, mety misy olona tafakatra izy amina toerana anankiray, voafidy izy any amin'ny biraon'ny sampana na any anivon'ny biraon'ny fiangonana any, na mety olona tafapetraka teo amin'ilay toerana mihitsy aza angamba le pastora na le pastera na le mopera, fa tamin'ny alalana resaka tena hoe endrika tsy rariny, nisy fanambakana, nisy fanaovana tsindry azo lena tao na azahoany an'io toerana io dia ozy tsika hoe Andriamanitra ve dia hanaiky hanome toerana sy fahefana olona manao tsindry azo lena tahaka an'izany, nefa avy eo tsika takiana hanaiky any olona satria hoe avy amin'Andriamanitra ny fahefana io olona io sy ny hoe voatendrin'Andriamanitra io olona io. Dia sahirana be ny saintsika, indrindra moa eo anivon'ny firenena, eny anivon'ireny hoe firompokon-tany, lasa ben'ny tanàna, lasa solombavam-bahoaka, minisitra hatramin'ny filoham-pirenena aza. Dia be dia be tsika ny hoe ahoana kosa nanekeko fa Andriamanitra ny nametraka ny olona io teo, sy hoe nifidy ny olona io sy ny hoe nanome azy ny fahefana, nefa ny fomba nahazahoany izany toerana samihafa zany dia tena hita mihitsy hoe tsy rariny, tsy marina, tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, ary be dia be io ry havana. Kanefa dia amin'ity an'io ity dia te-hiteny amintsika fa marina foana ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe avy amin'Andriamanitra ny fahefana rehetra. Ninona zavatra mety tsy azontsika? Reto zavatra telo reto no mety tsy azontsika ao anatin'ilay izy. Ny voalohany dia ny hoe Andriamanitra ny tompon'ny fahefana rehetra. Dia io fahefana io nambarany any amin'ny Mateo 7:20 fanomenan'i Jesosy Kristy io. Ho Jesosy hoe efa nomena ahy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Izany hoe ny fahefana rehetra any an-danitra sy ny fahefana rehetra ety ambonin'ny tany dia Jesosy no tompony. Ka io fahefana izay ampiasain'ny olona rehetrarehetra eo anivon'ny fokontany, ny distrika, ny commune, ny firenena sy ny rehetrarehetra io dia fahefana izay Andriamanitra Jesosy Kristy daholo ny tompon'io fahefana io. Izy zany ny tompon'ny teny farany ny amin'io fahefana io. Dia io fahefana izay ampiasain'ilay olona io zany dia fahefana an' Jesosy Kristy, io fahefana izay ampiasain'ilay olona io. Izay aloha mila azontsika tsara izay. Tadio tsara fa na i Pilato aza dia nisy fotoana ny teny tamin'i Jesosy Kristy hoe ahoana ozy izy maninona anao tsy mamaly, zany ozy manam-pahefana andefa na hitazona anao dia Jesosy hoe tsy hanananao zany fahefana zany raha tsy efa nomenanao avy any ambony. Jaona 7:20 na dia le fahefan'ny Pilato. I Pilato dia gouvernoura Romana farany ratsy fanandrindra ozy ny baiboly, satria izy nanisan'ny nanombolona be indrindra teo ambony azo fijaliana. Kanefa dia na dia ny fahefana izay ananan'ny Pilato andefasana an'i Jesosy Kristy sy azonana an'i Jesosy Kristy aza dia mbola tsy maintsy avy any ambony ozy izy Andriamanitra ny tompon'ilay fahefana zany. Mihindrana fotsiny tsika miditra eto, satria tonga teto tsika tsy mitondra fahefana avy any ankipondrenitsika zany mihitsy, fa nomena le fahefana dia miala koa ianao avy eo tsy hitondra fahefana ianao rehefa miala eto, fa dia mbiasan'ny olona hafa indray iny fahefana iny, satria Andriamanitra ny tompon'iny fahefana iny. Zay aloha zany ny tsara fantatsika. Dia ny faharoa koa dia ny hoe aza afangaro mihitsy ny hoe fahefana sy ny hoe ny fomba nahazahoana fahefana. Ny fahefana dia an'Andriamanitra,
fa ny fomba nahazahoana le fahefana tena misy hoe tsy avy amin'Andriamanitra mihitsy ny fomba nahazahoan'le olona ilay fahefana. Dia aza fangaro izay zavatra iray tahaka ny hoe raha misy vehivavy anankiray bevoka izy dia ny aina izay ao anatin'ilay zaza ao an-kibony dia avy amin'Andriamanitra iny. Vao manomboka mitsaika iny dia efa avy amin'Andriamanitra iny aina ao anatin'iny zaza iny. Fa ny fomba nahabevoka an'le olona mety tamin'ny alalana fanolanana, mety tao anatina zavatra tena tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra mihitsy. Fa rehefa bevoka le ramatoa dia iny zaza ao anatin'ny kibony iny avy amin'Andriamanitra ny aina ao anatin'iny zaza iny. Dia ny dikan'izay zany tsika tsy afaka hita mihitsy hoe aiza koa nisy hoe Andriamanitra ve dia anome aina avy amin'ny alalana hoe fanolanana zany. Avy amin'Andriamanitra foana ny aina ao anatin'iny olona iny. Dia raha vao mikitika ny aina iny ianao zany eo manomboka eo na dia azo tamin'ny fanolanana ry zaza io dia mikitika lasa miady amin'Andriamanitra ianao, lasa manoto ianao satria manala le aina izay napetrak'Andriamanitra tao anatin'ilay zaza ianao. Dia tahaka izany mihitsy ilay manam-pahefana mahatonga ilay andinin'ny faharomana hoe izay manohitra ny fahefana dia manohitra ny voatendrin'Andriamanitra. Rehefa tafapetraka teo zany le olona ninona fomba natokavany teo mety tsy avy amin'Andriamanitra mihitsy le fomba natokavany teo, fa rehefa tafapetraka teo izy iny fahefana izay ampiasainy iny avy amin'Andriamanitra iny fahefana iny, an'Andriamanitra iny fahefana izay ampiasainy iny. Ka raha mikitika anao manohatra le manam-pahefana zany, manohatra le fahefan'le olona dia amin'izay fotoana izay manohitra tahaka ny hoe mikitika le ain'le zaza ianao, manohitra ny manohitra le manam-pahefana, manohatra an'Andriamanitra ianao zany amin'izay fotoana izay izay nametraka nanomeany iny fahefana iny tamin'le olona zany. Ka ny fomba nahazahoany an'ilay izy mety tena botolo mihitsy fozy Andriamanitra eny ary aleo omena azy ihany zany ty rehefa nalainy tamin'ny fomba ohatran'izay izy dia mety azon'le olona ihany tokoa le izy. Dia ny dikan'izay zany efa neken'Andriamanitra ihany zany ny ahazahoany an'ilay fahefana. Dia ny anjarantsika zany amin'izay fotoana izay dia manaiky koa tsika hoe Andriamanitra ary zany efa nanaiky ny ipetrahany teo ihany. Misy any olona tena mangataka, tena miady mafy manao izay fomba rehetra ahazahoana poste anankiray fa tsy tafapetraka mihitsy na inona nataony fa tsy omen'Andriamanitra fotsiny tsotro dia tsy tafapetraka eo fa misy olona tena hoe manao fomba rehetra koa hatramin'ny zavatra ratsy ahazahoana an'ilay izy. Dia rehefa azo an'ilay izy rehefa avao dia tady teo fa efa avy amin'Andriamanitra iny aloha dia mila manaja. Fa rehefa manohatra isika dia ozy izy ny ambarany eo amin'ny andinin'ny faharomana hoe izay manohatra ozy izy dia azo fanamelohana. Rehefa manohatra iny ianao dia efa manohatra an'Andriamanitra ianao zany ny dikany dia lasa mety azo fanamelohana ianao ny dikan'izay. Dia ny fahatelo dia ity, le olona nahazo fahefana dia azony tamin'ny mety hoe fomba tsy rariny zany le izy fa le fahefana iny dia an'Andriamanitra iny fahefana ampiasaina iny. Zany hoe lasa manam-pahefana voatendrin'Andriamanitra izy lasa hoe avy amin'Andriamanitra iny fahefana izay ampiasaina iny. Fa izao tena hitondra fahoriana izy, tsy hitondra fanambinana ho azy, hitondra alahelo sy ranomaso izy ary hitangano mihitsy azy izy angambany vokatra io ilay hoe fahefana azony tamin'ny tsy rariny io. Izay zany le izy. Zany hoe mety navelan'Andriamanitra ihany le olona tafapetraka teo dia tsika kory tsy teny hoe ve zany izy ity zany cautionnen'Andriamanitra foana ihany eken'Andriamanitra foana ihany zany ninona fomba nahazahoana an'ilay toerana. Dia lasa amin'izay tsika hanao an'ity karazana tsolotra sy zavatra samihafa ity ahazahoana poste eraka ity ministera samihafa ity dia mety ho azonao tokoa le poste fa tady idio kosa fa misy fiantraikan'izay ary tena misy vokany ratsy be eo amin'ny fiainanao zay satria tena ho sahirana ianao, hitondra alahelo vesatra ho anao io asa io. Aleo ihany ry havana manaraka ny ara-dalàna, mahazo ny zavatra rehetra araka ny fotoanan'Andriamanitra fa rehefa zavatra azo amin'ny tsy rariny zany tena tsy misy fanambinana zany, tsy misy fitahiana zany. Dia izay no mahatonga le hoe lasa sahirana be ianao eo amin'ny asa izay ataonao lasa mitondra fahoriana ianao na dia efa mibebaka azy satria mety misy olona mety mieritreritra hoe efa mibebaka izy dia misy fotoana anarin'Andriamanitra ihany tsika fa tsy avelany amin'izao fotsiny na dia efa mibebaka raha fa manjary lasa ohatrany hoe gratuit be le famindrapon'Andriamanitra ka hoe ve izy ity zany na mangalatra tahaka n'inona ara dia mibebaka dia tonga dia samy vita fotsiny. Fa ataon'Andriamanitra misy fiantraikany lalina mihitsy mba hahatonga anao ho voataizaka tsiaro hoe tena tsy azo atao mihitsy ka izany ity manao zavatra ohatran'izao ity anafaranao faramandimby izy fa tsy mety zany izy satria tsy sitrapon'Andriamanitra izy dia anarin'Andriamanitra tahaka an'izany tsika mba tsy anao mialatsina amin'ny fiteny hoe lalakitako soa dia aka fahefana amin'ny tsy rariny. Dia izao koa ny tsara ho fantatsika rehefa nahazo fahefana le olona dia lasa voatendrin'Andriamanitra izy, lasa mpanompon'Andriamanitra izy amin'izay satria fahefan'Andriamanitra ho ampiasaina io ampindramina anazy io ary mbola anaovana tatitra
tafitra eo anatrehan'Andriamanitra ny fotoana izay nampiasany an'io fahefan'Andriamanitra io, na tiany zany na tsy tiany zany, na fantany zany na tsy fantany zany, fa izany tsy midika hoe vovonjy le olona. Satria ny olona rehetra zao dia amin'Andriamanitra aina daholo, aina avy amin'Andriamanitra daholo ny ampiasaintsika rehetrarehetra io na tiatsika zany na tsy tiatsika. Dia tsy maintsy mbola ho adinina koa tsika ny ampiasainao inona ny aina sy ny fahasalamana izay menanao, fa tsy midika akory zany hoe voavonjy daholo ny olona satria avy amin'Andriamanitra ny aina izay eo ananany. Dia tahaka an'izany ilay izy. Dia mampalahelo ry havana fa betsaka ny olona no manam-pahefana izay nahazo fahefana tamin'ny tsy rariny, ary dia tsy mahatsapa mihitsy ny hoe ity fahefana ity ny ken'Andriamanitra ihany ny ahazahoako an'ity fahefana ity, dia andeha mba hanetry tena eo anatrehan'Andriamanitra ary angataka hoe ampio ary tario ary tantany ary mba hahaizako makasa ity fahefanao ity satria anao ity fahefana ity. Fa ny ankabetsahan'ny olona rehefa mahazo fahefana dia lasa miavinavina, lasa mirehare, lasa andevoziny iny fahefana indray dia manao fitsindrio fahalavy, manao tsindry azo lena, manao fanapara-pahefana mihitsy satria mieritreritra hoe manam-pahefana mandrakizay, mandalo io fahefana io ry havana ary ampindraminy io. Ary marina mihitsy ilay hira hoe ny fahefana ozy dia fanambinana, Andriamanitra ny manome, fa ny fampiasana azy fanadinana ary ny tsy afaka be dia be. Betsaka ny tsy afaka ary tena entin'ny fahefana mivarina ny akady mihitsy koa mitandrema ry havana. Itsika kristianina dia tsy natao hanohitra ny manam-pahefana, azonao atao ny mitsikera, azonao atao ny miteny ny tsy mety rehetrarehetra, fa ny manohatra zany manala le fahefana eo ampelantanan'iny olona iny dia asan'Andriamanitra rery ihany zany ary amin'ny alalan'ny fomba ara-dalàna ihany no natanteran'Andriamanitra zany, ka aza miditra maka ny toeran'Andriamanitra isika. Fa iny fomba analan'Andriamanitra ny olona amin'ny fahefana anankiray dia vetivety kely. Herôda zao dia teo am-pikabariana dia maty lany nitsakana, zany ny ambaran'ny soratra masina. Misy olona manam-pahefana fa ray minitra eo fotsiny izy, be dia be any ny olona zao no natao fotsiny hoe marary izy ohatra dia fa tsy afaka miexerce, tsy afaka manao an'ilay asa intsony, na koa mety menjera ho azy fotsiny ao izy, menjera fotsiny zavatra kely tsisy dika nidina tohatra dia nenjera dia zay, tsy afaka manao an'ilay asa intsony, na mety maty mihitsy zany accident firifiry nefa tratran'izany. Rehefa hoe soron'Andriamanitra io fahefana io, ray minitra ny anelany an'io, avelao izy ihany no anala azy, fa tsy anjarantsika mihitsy ny hoe andeha hanongana mpitandrina, andeha hanongana filoham-pirenena, andeha hanongana ben'ny tanàna, andeha hanongana chef fokotany, andeha hanongana ny ao ampiasanao. Tsy anjarantsika izany, fa anjaran'Andriamanitra no manaisotra indray an'iny fahefana iny. Tsy anjaranao no manala le aina ao anatin'ny kibon'ilay zaza, fa anjaran'Andriamanitra izany. Efa tafapetraka teo iny aina iny dia tsy mikitika an'iny intsony ianao fa tsy maintsy manaja an'iny aina iny ianao. Dia tahaka izany rehefa tafapetraka teo le olona inona fomba nahatongavany teo avy amin'Andriamanitra iny fahefana iny, manaja an'iny ianao fa tsy mahazo mikitika an'iny ianao, fa Andriamanitra nalao hanala an'iny amin'ny fotoana izay mahapety azy. Fa fatany foana ny zavatra rehetra dia anazy io, ka rehefa tianao menan'ilay olona elaela io dia zay aloha zany no izy. Fa rehefa hoe sorony io ndray mpimaso na ny soran'Andriamanitra zany fahefana zany dia maharitra antsika, mahandro ny fotoanan'Andriamanitra isika ny amin'ny zavatra rehetra. Mahereza ry havana, ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen.